izay zany ny lalao fanomanantena ny Barea raha ny vokatra mbola nanao lalao telo ny Barea tamin'ity herinandro ity natafiditra baolina 5 fa nidirana baolina 3 zany hoe hita olona misy ny tsy dia ao loatra zany raha amin'ity ekipa pirenena ity amin'izao fotoana izao. Manana herinandro moa zany ny ekipa teknika ny ekipa pirenena any manana sy ijerena akaiky mikasika zay rehetra zay fa andrasana fatratra zany moa no fahatongavandreo mpilalao pila ravinahitra avy any ivelany araka nambara teo maro ihany koa moa ny resaka mandeha tsiroa raha ny mpijery baolina zany nareo mpitantana nareo mpilalao indrindra anisan'ny reny ny filazana fa dia hoe mety mbola tsy fantatra mazava manjavozavo zany aloha hatreto hoe iza ireo mpilalao pila ravinahitra avy any ivelany ny tena ho tonga anatevina nyity Barea Madagasikara ity niteraka resabe tsy mamasina moa ny resahany rehetra zany hoe vaovao mbola mila amarinina tsara ny nivon'ny fédération moa izay dia ny makasika any Bolida sy Dafe zay milalao ao amin'ny Lens zay manana olana ity club ity zay mendrandra fatratra ny hiakatra division voalohany any Frantsa kanefa ny amin'izao fotoana izao mbola manana lalao izy zay hoe mety tokony hatafakara satria resy izy tamin'ny zoma lasa teo noho na lalao ny atrehan'ity ekipa ny RC Lens ity ny lalao tokony akarany amin'ny division voalohany izay nefa resy izy tamin'ity lalao ity zany hoe mbola miempotra amin'ny talata ho avy zao ndray zany mbola misy lalao ionan'ny RC Lens amin'ny Bastia ndray amin'ny talata ho avy zao ary mila mandresy mahazo isa ray manao azasala farafaratsiny ity ekipa ny Lens ity vao azo antoka fa hiakatra amin'izay division voalohany zay ka izay no voalaza fa mety tsy ahafahany Bolida sy Dafe zany ho tonga eto tanindrazana indray hiatrika ity lalao ity izay makasika ireo mpilalao mila ravinahitra any ivelany fa mitondra fanazavana ihany koa ny tale teknika nasionaly. Andriamatoa Jean-François Debon zay milaza ny fahitany an'izay lafiny teknika ny ekipa pirenena malagasy izay herinandro mialohan'ny ilalaovany amin'ny Uganda. Tena resana moa zany nanomboka ilay fanomanana an'ity Barea ty dia misy zany ekipa ny technicien maromaro eto zany zahay eto miaraka amin'ny direction technique nationale nanaramaso iny préparation ny Barea iny dia iska misy match test kely ataony manao analyse foana zany zahay dia omena ny franc dia en fonction les zavatra tsy nety nanaovany correction ohatran'izany io le match telo tsara fantatra ny besiny maro zay manakena io hoe ino ma ny antony nanaovana an'io ny antony nanaovana io koa tsy hoe ekipa nationale tonga eo fa tsy maintsy andeha fisivanana iza nomendrika andrafitsy ny ekipa pirenena zay hiady amin'ny 18 mai ka ny olona rehetrarehetra mahita io mitady hoe victoire ohatran'izany ohatrany androany efa nomena 4-1 le ekipa c'est normal raha ohatra ka frank mampiodina le élément zay mety andeha ho avy ao raha izay dia vao le mikasika an'io zany tsy mazava ny besiny maro dia mahatonga resaka maro mikasika an'io le safidy amin'le kianja io le safidy kianja io dia safidy technique noho le hoe le terraintsika eto mamasina amin'izao fotoana tsy ohatran'le mamasina taloha noho le faratsina zay ny technicien nanao fanapahan-kevitra aleo milalao amin'ny terrain tsara any Mahajanga zay zany ny antony eo fa noho ny faratsian'le terrain ary eo mba masintona n'le hoe le betsika any le ray aman-dreny ara-panjakana zany mba mahafantra satria maro ny enti-ponina eto amin'ny capitale antsika tia makafy baolina tia hita le match fa amin'ny mafara ohatra zao le tany terrain tsy ohatran'le taloha tsy possible ahitana match international mba ho taitra amin'izay fotoana zay dao ary mba hoe mieritreritra angamba fa anamboatra azy fa io ho antsika rehetrarehetra zay makafy le baolina eto Antananarivo sy manodidina tongava any Mahajanga miala eto asa manao voyage organisé zany ohatra zay mankafy misy rehefa misy match international eto Antananarivo reny nge misy avy any Dego misy avy any Tuliara misy avy any Fianarantsoa avy lavitra nge tonga eto hoe indray mandeha tia nataony Mahajanga tongava mba amprisika ny ekipa tsika zay technicien rehetrarehetra dia andamosiny technicien zay voasafidy andeha tantana ny ekipa ny Barea zay ao zany Mamsou Frank Rajonar Samba
Popoli sy mira Randimora 2000 sy ny dokotera oka koa tsika rehetrarehetra zay mankafy tonga miala eto tsisy masakana ne mandeha manao voyage organisé andeha anotrona andeha an équipe pirenenantsika zay anisany zavatra tianay lazaina androany mba atongavantsika mba fampirisina zava-dehibe misy exemple mamitatsika nataony Liverpool zay nanao match contre Chelsea raha ohatra zay nahita le match tonga tamin'ny nanao erreur agnisan'ny zay grand joueur ny Liverpool Steven Gerrard fa ny recourant scanden'olona zay ny anarany zay angamba le tadiavintsika tsy hoe miandro hoe manao diso le mpilalao-tsika hoe pianina non tokony hoe anona hatramy farany zay angambany ny afatra tiako atao amin'ny mpakafy rehetrarehetra sy hoe ny eto Antananarivo foana ho an'izay manodidina avy any Diego io na avy any Farafangana avy any Fianarantsoa zay manana moyen tongava any Majanga anotrona ekipa pirenenantsika